mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Mbola faly miona amintsika rehetra indray ry havana, hanohy ny fiarahantsika misakafo ny tenin'Andriamanitra, ary dia misaotra anao manaiky ny fanasanay hiara-mandinika tenin'Andriamanitra eto amin'ny fotoana ny mana isanandro. Toy ny Salamo ny dinitsika omaly no dinitsika anio, ny Salamo 470 andininy 20 katramin'ny 320. Alohan'ny amakitsika izany dia mbola ivavaka isika. Ny dera sy ny laza ary ny voninahitran'Andriamanitra dia tolotra ianao. No ny fotoana zay omenao anay indray azonay miara-miaino ny teninao, azonay miara-mandinika ny teninao ary misaotra anao zahay. Fa na dia fa any amin'ny 520 taona mahery azy zany teninao zany, dia mbola manan-kiry eto aminay, mbola azonay arahana satria ny lanitra sy ny tany tokoa no levina, fa ny teninao tsy ho levina mandrakizay. Raha io mangataka aminao ary zahay, ny fanahy masina zay fanammpanoratra izany teny zany, no aoka hanazava aminay koa, mba ho voninahitra anaranao Tompo ny vokatra izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 470 andininy 20 katramin'ny 320. Amin'ny anaran'ny Tompontsika. Fa Andriamanitra no mpanjaka koa hatrizay. Manao famonjen'ny eny amin'ny tany izy. Nampisaraka ny ranomasina tamin'ny herinao ianao. Efa namakivaky ny lohan'ny dragona tao anaty rano ianao. Ianao nanorotoro ny lohan'ny mamba ka nanome azy ho an'izay firenena any anefitra. Ianao namaky ny vatolampy hamoaka loha rano sy ony. Ianao nahatankina ny ony tsy mety ritra. Anao ny andro, anao koa ny alina. Ianao namboatra ny fahazavana indrindra fa ny masoandro. Ianao nametra ny farihy sy ny tany rehetra, ny fahavaratra sy ny rinina dia ianao ny nanao azy. Tsarovo zao, manaratsy an'i Jehova ny fahavalo, ary ny olona dala manamavo ny anaranao. Aza manolotra ny ainy voromahilalana ho an'ny bibidia, ary aza manadiny mandrakizay ny ainy olo-mahantra anao. Hevero ny fanekena, fa feno finenina ny fandozana, ny fiteramaizina amin'ny tany. Aoka tsy verina mitenatra ny mahantra, aoka ny oro sy ny malahelo hidera ny anaranao. Mitsangana Andriamanitro, efao ny adinao. Tsarovo ny fanaratsiany adalanao isanandro. Aza manadiny ny feon'ny rafinao, dia fitabataba ny mpanohitra anao, izay miakatra mandrakariva. Ray masino, manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Toy ny Salamo 470 andiny 1 katramin'ny 120 vakitsika omaly ry havana. Ity Salamo no vakitsika teo ity, zay toy ny vavaky asafa ihany teo anatrehan'Andriamanitra. Fahamarinana telo indray no ho tsoatsika, ho lesona ho antsika avy amin'izany tonim-bavaka nataony asafa izany. Ny voalohany dia zao: nitanisa ny asa-pamonjena nataon'Andriamanitra asafa, ary zany ny fampahirezana ho azy. Nitanisa reo asa-pamonjena nataon'Andriamanitra asafa, ary zany dia fampahirezana ho azy.
efa nambarantsika omaly matoy izy ho iaho na sahana ny tany hoe Andriamanitro nahoana mandra-pahoviana sa niady hevitra tamin'Andriamanitra de satria tena nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra asafa ary eto anefa dia nambarany fa mpanjaka koa Andriamanitra na de mpanjaka aza mpanjakany hoe mpanjaka koa hatr'izay Andriamanitra no mpanjaka koa hatr'izay na de mpanjaka ny aza Andriamanitra de nanana fifandraisana akaiky tamin'izy. Indray manko ry havana zavatra mitranga de zao rehefa lasa ambonimbony ny olona de to sarotra ny manana fifandraisana aminy ary zavatra misy amin'ny fiarahamonina zany to lasa mitokamonina ny olona manana andraikitra indraindray nefa eto ny sakaizan'Andriamanitra de akaikin'Andriamanitra mpanjaka koa io azoko atoniny io azoko iresahany io ary eto de tanisainy asafa ny zavatra efa nataonao Andriamanitra ianao mpanjakako inavy efa nataonao nanao famonjenany ianao ny olona io Jerosalema rava tempoly io toerana hafa baraka io ny olona tao aneka efa nanaovanao zava-mahagagy andenge ho tsiponitsika ireo zava-mahagagy efa nataon'Andriamanitra reo nampisaraka ny ranomasina mena io raha niala avy any Egypta ny zanak'Israely manenjika azy ny Egyptiana miaraka amin'ny kalesy fampitahorana izy menakavy tsy manana ninina oety mandositra ranomasina mena nefa ny eo anatrehany de nosarahan'Andriamanitra ny ranomasina mena namakivaky ny lohan'ny drago natao anaty rano ianao ho izy amora io drago nalazainy io miaramila ny Egyptiana nenenjika azy avy aoriana tao satria tafita zao matsara ny ranomasina mena ny zanak'Israely mbola tany mainany teo de niditra tao koa ny miaramila ny farao rehetra de hoe Andriamanitra hoe kapoiny sisin-drano tamin'ny sesy de rakotry ny ranomasina tao reo dragona avy any Egypta ireo ataon'Andriamanitra teo amin'ny Israely anie zany asan'Andriamanitra teo amin'ny Israely zany nanorotoro ny lohan'ny mamba ianao iza no azo heverina io mamba masiaka io farao io tsy nanan-kery intsony farao ary raha mijery ilay filma hoe Moïse natao ho fahatsiarovana zany tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta zany sika de nahita fa rehefa niverina tany amin'ny lapa ny farao de nitombona ka nanao hoe leur Dieu est Dieu tena Andriamanitra ilay Andriamaniny ry havana efa nataony Jehova teo amin'ny Israely anie zany ary nampahatsiarovo ny asafany Jehova zany anie ray eo nefa nataonao nanome anina ho an'ny olona tany anefitra ianao mba heverina hoe ry havana zany olona hoe ny lehilahy mihoatra ny 20 taona fotsiny ny mihoatra ny 600,000 araka ny tantara noho zany ny olona niaraka zany dia tsy fantatra na 4 million tany anefitra nefa reo no nandeha de zao ny voalaza hoe nomenao hoanina ny olonao tany anefitra ny mana isanandro ninana mana avy any an-danitra isanandro ny zanak'Israely tsy namboly tsy nijinja fa naninona fotsiny nanangona ny vokatra fotsiny isanandro Andriamanitra neny nanao zany namaky vato lampy hamoaka loha rano ianao tany Oreba tsy nisy rano hosotrony indray de le vato lampy no kapohina de namoaka rano zany neny nefa nataon'io Andriamanitra io natankina ny ony tsy mety ritra ianao ny ony ny Jordanina anie tsy mety ritra zany fa rehefa nanitsaka izany ny mpisorona nitondra ny fiarany fanekena ritra tsy nandeha maina natankina ny ony tsy mety ritra ianao ary na andro na alina de nanazava ny lalany ianao ny andry afo sy ny andry rahona izany anie nefa nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely eo izany nefa nataony ny andry afo sy andry rahona no mitariany azy 7 taona tany anefitra nametra ny faritany ny tany rehetra ianao kanana ny menao any Israely izany rehetrarehetra zany nefa nataony io Andriamanitra io izany no efa nataony ary izany nampahery ny asafa na dia napetrany aza ny fanontaniana hoe nahoana mandra-pahoviana rehefa nandinika ireo zavatra izay nataon'Andriamanitra ireo izy nahery ny finoany ary zany nahatonga Davida na hoe misaorany Jehova ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahihana rehetra ry havana amin'ny fotoana zay
ametrahanao fantany naony de antanio ny andro lasa. Inona avy nge nefa nataony tompo taminao? Inona nefa nataony teo amin'ny fiainanao? Inona nefa nataony teo amin'ny fiainanao manokana, teo amin'ny fiainakavianao, teo amin'ny fiainan'ny firenentsika? Inona nefa nataon'Andriamanitra mba ho fampaherezana ny finoantsika? Fa zao anie, io Jehovah-Andriamanitra iasafy io ihany anie, ny Jehovah-Andriamanitsika. Aoka hazava amintsika kristianina zany. Isika kristianina ho iaho. Raha mbola tsy kristianina ny olona, de tsy ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Davida akory no Andriamaniny. Fa Andriamanitra arak'izay heverany tenany. Fa ny Andriamanitra ny Baiboly no Andriamanitra Iasafa, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana teto an-tany. Andriamanitra manome fiainana mandrakizay. Karaha tsy ny Andriamanitra ny Baiboly no Andriamanitra iarahantsika mandinika, de mialatsiny fa sarotra aloha ny miady hevitra. Sarotra ny miady hevitra. Ary zany no manahirana ny hoe raha mivavaka de samy mivavaka am'izay vavahany ihany, manahirana zany. Satria rehefa aveo zany isaotran'Andriamanitra de Andriamanitra iza no isaorana. Fa eto Davida misaorany Jehovah fanahiko. Aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra raha nivavaka tamin'Andriamanitra ianao. Ka tena Andriamanitra marina ny tompoinao. Tena Andriamanitra marina anao raha inao. Tsy arovo ny zavatra efa nataony teo aminao. Fa mpahery anao zany. Taizany nakany anao. Jereo ny toerana nisy anao teo aloha. Nefa naninona no nifidiny anao mba ho tonga vahoaka an'Andriamanitra. Enganie ry havana. Enganie. Ka hahatsiaro isaotran'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ianao. Satria ny zavatra rehetra de natao no iaho maly hahasoa zay ty azy. Famarena faharoa. No amavon'ny olona ny anaran'i Jehovah, nefa tompony andraikitra noho izany Israely. No amavon'ny olona ny anaran'i Jehovah, nefa tompony andraikitra tamin'izany Israely. Efa nambarantsika maly ny am'izany. Izao manko voasoratra eto, manaratsy an Jehovah ny fahavalon'ny Israely. Olona daly reo manamavo ny anaran'i Jehovah reo. Isanandro sonandro anaovany zany. Mitabataba ny mpanohitra azy. Izany no ataon'ny olona nahoana satria hitany ny faharavany io. Itsakisahany Jerosalema. Vetavetrainina ny toerana nisy ny tempoly aza. Iza nefa ny tompony andraikitra nahatongo zany. Andriamanitra ve? Israely tsy nihay ny tenin'ny Jehovah. Izany ene no antony. Israely tsy nihay no ny tenin'ny Jehovah. Ary no izany ry havana. Raha mavoin'ny olona ny anaran'i Jehovah eto amin'ny firenena. Raha tsiratsirain'ny olona ny anaran'i Jehovah eto amin'ny firenena. Raha enjehin'ny olona ny fivavahana eto amin'ny firenena. Ry kristianina malalo andeha andiny tena isika. So de isika ny tompony andraikitra tahaka ny Israely. Tamina haravany ny manda sy ny tempolin'ny Jerosalema. Ka no amavoin'ny fahavalon'ny Israely tsy ny anaran'i Jehovah. Havako, so de ny sampitsika so de ny sampitsika no mahatonga ny olona hanevateva ny anaran'i Jehovah. Hanao tsinitsinina ny fivavahana kristianina. So de isika tsy manaraka ny tenin'ny tompo, fa miady atrano sy mifanaratsy, mifanebaka sy mifanenjika. So de izany no mahatonga ny olona tsy handraharaha ny fivavahana kristianina. Ary alohan'ny tenenako hoe so de isika de manontany teny aho hoe so de izaho. So de izaho no tompony andraikitra. Satria mbola manompo vola aho. Ny voninahitro ny mbola ambony amiko, no ny arena, no ny avinavina, etsetra etsetra. So de izaho no tompony andraikitra, nefa Jehovah no alana baraka. Ry kristianina malala zay miaino zao afatra izao. Alohan'ny tenenanao ny hafa, de nio ny tenanao. Alohan'ny tenenako aminao, izaho no mandiny tena aloha. So de izaho ny tompony andraikitra. Amin'ny mampitory ny filazantsara, nefa tsy mitory ny filazantsara aho, fa zavatra hafa ny zavatra kendreko. Tsy ny olona andova lanitra, andova fiainana mandrakizay. Tsy izany ny mahatery ahy, fa mitady toerana aho, na mitady laza aho, na mitady voninahitra aho. Ry mpitory ny filazantsara, aoka andiny tena voalohany isika, fa so de tompony andraikitra isika, amin'ny fanalambaraka ny anaran'ny tompo eto amin'ny firenena. Zao nenina taon'ny tompo e. Zay manome voninahitra ano meko voninahitra, zay manamavo ano afa-baraka. Ary hoy Paoly tao amin'ny Korintianina hoe, na inona taonareo, de ataovy ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra zany. Ry raha malala, ranabavy malala, kristianina eto amin'ny firenena. Aza ny hevitro e, aza ny hevitro no tiako anjaka sy hanapaka
na dia sanatry aza ka hanazimbazimban'ny olona ny anaran'i Jesosy tompoko. Zany hevitro zany. So de hevitro fa tsy hevitr'Andriamanitra. Ny an'Israely anie nahatonga ny olona hanazimbazimba an Jehova, hanesoneso hanamavo an Jehova, de satria tsy nakatony tenin'ny Jehova anie Israely. Havako aiza ny fakatoavako ny tenin'ny Tompo hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Aiza ny fakatoavako ny tenin'ny Tompo hoe zay tianao ataon'ny olona aminao no mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Aiza ny fakatoavako ny tenin'ny Tompo hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Hatraiza ny fakatoavako ny tenin'ny Tompo hoe mifandeferaka amin'ny famela eloka ianareo, tahaka ny namelan'ny Tompo ny eloka reo no kifamelanareo eloka kosa. Aiza ny fampiarako zany amin'ny fiainako? Aiza? So de tsy fampiarako ireny tenin'ny Tompo amin'ny fiainako ireny no mahatonga ny olona hanazimbazimba ny anaran'i Jehova, hanao tsinitsinina ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Araky ny tenin'ilay olona iray hoe miantsoantso mafy loatra ny fomba fiainanao ka tsy reko intsony ny toriteninao. Ry kristianina malalo, toriteny velona ny ianao satria vavolombelon'ny Kristy naiza toerana misy anao, na inona fanaovanjiro nametrahan'ny Tompo anao. Ho fahazavana nie no antony nametrahana anao amin'ny toeran'io ho fahazavana no antony nametrahana anao amin'ny toeran'io. Ka sao dia sanatria ampoule brûlé miantona hanazavany ao tokatrano nefa tsy manana fifandraisana amin'ny foibe. So de napetraky Jesosy ianao amin'ny toerana anankiray hanazavany firenena. So de napetraky ny Tompo hanazavany firenena aho, kanjo zaho tsy manana fifandraisana akaiky amin'ny Tompo. Ampoule brûlé any aho zany. Itsika mahita fa raha brûlé ny ampoule, esory tao io soloy ao io. Zany no ataon'ny olona. Havako naiza toerana misy anao, na inona toeram-panompoana nametrahan'ny Tompo anao, enganyeka tsy ho ianao no ahatonga ny olona hanamavo an Jehova na hanao tsinitsinina an Jesosy Kristy Tompo. Fa noho ny fahitany ny toetranao, noho ny fahitany ny toetrako, noho ny fiainako manome voninahitra ny Tompo, noho ny fiainanao manome voninahitra ny Tompo, deo maro no anao hoe mba hiara-dia aminareo zahay, fa hitan'ai, fa momba anareo Andriamanitra. Tsy zany vany hoe hitantsika. Havako verene ny firenene. Raha mbola tsy manana an Jesosy any ny olona ka verene izy. Manamavo an'Andriamanitra izy, verene izy matomanao zany, fa izy dia mila ny verina amin'io Andriamanitra mavoin'io. Satria io Andriamanitra mavoin'io anie, ka Andriamanitra tia azy. Ianao nga mba nytany teny hoe ovian'Andriamanitra ny tia, mbola tsy teto tany akory anao de fa maty tany Kalvari Jesosy. Profa tianao izy. Ako fantatrao zany. Hoe Andriamanitra ve de mba tia? Ny Tompoko. Na izy isika na iza, tia antsika Andriamanitra. Tia izao tontolo zao Andriamanitra. Tiany tsy ho very izao tontolo zao fa hanana fiainana mandrakizay. Ary ao amin'ny Jesosy ny misy zany. Ary oviana Jesosy ny tonga teto tany, mbola tsy teraka akory aho. Mbola tsy nitorotoronina akory aho, de fa tonga teto ilay fitiavan'Andriamanitra. Ary noho izany, tsy azonao tao milaza hoe tsy tia Andriamanitra. Tena tianao Andriamanitra. Tiantsika Andriamanitra. Fa isika no manamavo ny fitiavany. Fahamarena fahatelo, famondram-po nangatahany asafa tamin'i Jehova. Famondram-po nangatahany asafa tamin'i Jehova. Israely ve, Joda ve, iza ny filazany azy? Voromahilalanao izy izy. Olo-mahantranao izy. Olo sy malahelo izy. Nefa olonao ihany. Izany ny filazany azy. Voromahilalanao, olo-mahantranao, orinao, malahelonao, nahoana satria olonao reo na de ao anatin'izao fahoriany zao aza, satria taranaky Abraham reo. Na de nanota azy izy ka tratra zao zavatra mitranga izao, anao aneo reo Jehova, anao reo. Deo izy hoe, aoka tsy verina mikenatra ireo Andriamanitro, aoka tsy ho adononao mandrakizay ireo. Zany fitiavany asafy zany reo. Fitiavana hafa kely ane zany. Fitiavana hafa kely zany. Rehefa avy, nanambary ny asa nataon'Andriamanitra izy. Rehefa nahita fa tompona andraikitra ny Israely, de nitaraina ho an'ireo ihany izy hoe, Andriamanitro, na izany azy aoka tsy hiverina mikenatra ireo olonao reo. Aoka tsy ho adononao mandrakizay ireo.
de fa hitantsika ny fitarainan'ny Nehemia tamin'Andriamanitra, ny fitarainan'ny Jeremia, ny fitarainan'ny Ezra, efa hitantsika daholo zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa ny olona anie ny tena mitaraina amin'Andriamanitra mamaly vavaka ny Andriamanitra, ary zany ry havana, izany no tsy mahakivy antsika raha miano valim-bavaka isika ka mitaraina famondram-po, tsy maninona na ela aza vao tonga ny famondram-po, fa hitaraina famondram-po isika, satria ilay Andriamanitra zay Andriamanitra ivavahantsika de tsy Andriamanitra hoe tsy miaino vavaka ny olony akory, tsy iantso aho izy de amaly azy aho izy, hoe ho aminy aho ory izy, antsoy aho de valiko ianao, ampiseiko zavatra lehibe sary-patariny zay tsy fantatrao, etsetra. Ry havana, te hampaherentsika aho, isika zay mivavaka ao amin'ny firenena, ny vondrom-bavaka, mitondram-bavaka ny firenena, mampahatsiaro amin'ny tompo mandrakarivany hoe raha ny olo zay nantsona amin'ny anarako avy any tena kay vavaka. Tsy maninona na zay ny olona hoe mamerimberina zany foana, tsy maninona tompoko, fa iandro valim-bavaka isika satria ny Andriamanitsika de Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao am'izao tontolo zao, hanameloko izao tontolo zao, fa mba hamonjeny izao tontolo zao, marina zany. Kanefa mba azo ny manatanteraky zany, mila antsika mitaraina izy. Raha ny oloko ho avy any tena hivavaka hitady ny tavako, zany no anjarantsika ry olon'Andriamanitra, fa ny manasitrana ny tany anjaran'i Jehovah zany. Engane ry havana, ireo famarinana telo ireo hampahery ny finoantsika, ny tanisa ireo asa pamonjen'ny nataon'Andriamanitra asafa, ary nitondra fampaherezana ho azy zany. Aza matahotra ny jery ny lasa tanisao reo zava-tsoa nataon'Andriamanitra taminao reo, aza misy adonony reo hampahery anao zany. Zao ny tranga taminao nefa zao ny nataon'ny tompo, zao ny tranga taminao, zao ny nataon'ny tompo, hampahery anao zany, tahaky ny tany sany asafa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely. No amavon'ny olona ny anaran'i Jehovah ny fa tompon'andraikitra Israely. Atsiaro teny tompon'andraikitra sike, raha sanatrika tevatevaina ny anaran'ny Kristy eto amin'ny firenena, satria matoa ny olona manao zany, misy zavatra tsy mety nataotsika ka mahatonga ny anaran'ny Kristy ho afaparaka. Nefa zao no izy, angataka famondram-po isika satria famondram-po ny nangatahany asafa. Andriamanitra manko tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay, ary manomboka hatramin'izao manao antso aho ry havana, manao antso amintsika rehetra kristianina aho, midira ho isan'ny mpitondram-bavaka ny firenena ianao, midira, ary ny any ataonao de zao ihany, na ianao rery na miaraka amin'ny namanao, mampahatsiaro an Jehovah, hifony ao natrehan'i Jehovah, mba ho sitrany ny tany araky ny tantara faharotoko fahafito andininy fa 440. Ka nao vina no anatanteran'Andriamanitra fanasitrahana ny tanyntsika iandro isika, araka ny teny hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, ary mahareta amin'ny fivavahana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Fa loatra ny fonay raha io, mahatsapa izany fahamarinana hita teo amin'ny Salamo novakinay zany. Fantare tokoa manko fa nandeha teto amin'ny firenenay aza, efa maro ny zava-mahagaga zay nataonao, ko de misaotra anao zay ny am'zany. Ampio zahay ay mijery reny asanao reny, nefa koa ay mijery, ay mandiny tena koa zahay, sao de zay isan'ny tompon'andraikitra amin'ny zavatra mitrango eo amin'ny firenena zahay no niditry ny fonay. Mamindrafo aminay ry Tompo, nefa na de tezitra azy ianao, tsarovo ny indra fo raha eo, tsarovo ny indra fonao, ka vonjeo ny taninay. Fa Andriamanitra ny famondram-po ianao, tsy naniraka an Jesosy hanameloka anay, fa hamonjy anay, ary amin'ny anarany no angatahanay famondram-po ho an'ity firenena malalana ity. Misaotra ray malalo. Amen.